Mbola anatin'ny politika izany moa dia manana ny ambarany ihany koa ny Révérend Andrianajaona Andriamanampy nafantatra amin'ny anarana hoe Satrobory mikasika ny toe-draharaham-pirenena raha ny voalazany moa dia tokony hisy ny fampihavanana eo amin'andriamatoa isany Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Mandalo fotoana sarotra ny firenentsika. Mandalo fotoana sarotra satria tena tsy afabela ny vahoaka. Misy moa le fiteny hoe ny laona sy ny akalo no miady dia ny vary voatorotoro. Tena voatorotoro tokoa ny vahoaka satria enjadiny ny fahoriana vokatry ny fahantrana izay sy ny safidiny vahoaka fa terena hiainana koa amiko dia manao antsoava efa nanao ny fampihavanana azy mianaka amin'ny rahalahy aho dia faly aho raha nahita ny anankiray amin'ireo candidat laza fampihavana azy ireo amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro ambony ny fampihavanana andreo ny fototra fa tsy ahodikodina hoe mpanao politika no ampihavanana ny vahoaka no ampihavanana.